Dia fa miarabana-dreo rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne androany. Androany dia resaka lamaody indray no resantsika. Lamaody ankehitriny zany no tena tiako hatongavana. Misaika nataoko hoe lamaody ny 2016 ilay izy fa mbola betsaka mpanao ilay izy hatramin'izao dia lamaody ankehitriny zany no resantsika. Resaka akanjo zany no resantsika androany. Fa angambany atomboka amin'ny resaka collier ilay izy satria tena lamaody ary tena lamaody be tokoa ny choker amin'izao. Angambany efa hitanareo efa impiry teto amin'ny vidéo ako izay asiko sary ihany eto sa eto dia hitanareo hoe ohatry ny ahoana ilay choker. Collier ilay izy mazava ho azy efa nresahako betsaka mihitsy na tamin'ny resaka fanomezana arany dia efa nresahako ny choker. Misy karazany be dia be, misy ngeza be, misy kely, misy velvet, misy cuir be dia be zany. Fa ny choker zany tena mbola malaza be mihitsy hatramin'izao. Dia miresaka choker ihany tsika dia misy ny akanjo ambony izay miaraka amin'ny choker. Dia gaga nareo ahoana kosa zany fa asehoko sary ihany zany eto amin'ny sisiny eto azonareo ny tiako lazaina. Misy ny ambonin'akanjo miaraka amin'ny choker izany hoe misy lavaka be eto dia le choker fotsiny eto ohatry ny hoe misy ambonin'akanjo miaraka amin'ny choker ireny koa lamaody fa tsy dia tiako loatra. Dia ny ankoatr'izay dia ny akanjo off shoulder. Tena malaza be izany hoe ny akanjo mampiseho ny hito ambony rehetrarehetra off shoulder izany hoe ambanin'ny shoulder na ambanin'ny inona moa ty ry zareo ambanin'ny eto zany hoe mampiseho ny rehetrarehetra iny. Mazava ho azy ampisehoko sary ihany nareo mba azahoanareo ny tiako lazaina. Efa lamaody efa taloha efa elaela iny lamaody iny fa verina indray zany ilay izy. Ninina off shoulder na crop top io na ambonin'akanjo io na robe io rehefa off shoulder dia tena mbola malaza be mihitsy izany. Dia na akanjo bara moa zany mazava ho azy rehefa off shoulder tsy azoko mihitsy hoe manao off shoulder ilay akanjo ba nefa akanjo ba tokony hoe manafana anao. Mais bon izay ilay style izay. Dia ny ankoatr'izay cold shoulder. Dia gagnareo iny ty cold shoulder ty akanjo anaovako ty zao cold shoulder izany hoe misy tanan'akanjo ilay izy fa mampiseho an'ity shoulder an'ity izany hoe izay no mahatonga ilay izy hoe cold mangatsiaka. Dia cold shoulder zany hoe mangatsiaka zany ny épaule nao inona ary ny épaule amin'ny teny gasy. Dia cold shoulder tena style tena tiako izay mahatonga anankiroa ihany ananako cold shoulder amin'izao satria misy style tiako ilay izy fa betsaka ny olona manao ilay izy trop be ilay style izany hoe ohatra izao ohatra tiako raha ohatra hoe akanjo lava tanana koa zao ty dia mampiseho an'ity dia tiako. Fa misy dia tena lavaka ohatra ny hoe zavatra kely fotsiny mitazona eto dia lavaka be eto dia eto fotsiny misy lava tanana dia cold shoulder hono izay na hoe lavaka kely fotsiny eto dia cold shoulder izany hoe ohatry ny hoe alain'ilay olona taka zany ilay lamaody fa mameno style ny ho azy manokana izy dia tsy dia tena tiako loatra izay fa cold shoulder zareo malaza be mihitsy ty dia mazava ho azy araka ilay lazaiko misy crop top cold shoulder, misy ty zao robe ty anaovako ty cold shoulder, misy ambonin'akanjo fotsiny misy akanjo lava tanana sy ny sisa fa cold shoulder zareo malaza be mihitsy amin'izay. Ny ankoatr'izay dia ny lace up izany hoe ilay taditady mifaringodringotra iny zany iny atao hoe lace up. Dia misy koa ilay criss cross fotsiny ilay izy manao X eo amin'ny ambonin'akanjonao eo fa tsisy voanana idina mbola lamaody ihany koa izany hoe ilay style ilay X sy ilay taditady ilay manao va-et-vient ohatran'iny zany izay zany no tena lamaody. Tiako dia tiako koa ihany koa izay lamaody izay. Betsaka ny lamaody tsy tiako tena afaka tanisako anareo eto daholo izay lamaody tsy tiako fa angambany dia tsy haiko hoe ohatry ny ahoana nalavan'ity vidéo ity fa le criss cross tena tiako be mihitsy. Misy le tamin'ny namana sady mpijery YouTube ilay namana taty tamin'ny herintaona zao dia nampisehoko anazy izay akanjo criss cross izay dia somary gaga ihany izy hoe nga ianao ozy izy mila an'io hoe satria mbola mampinono ve sa ahoana fa adiniko izany laza anazy hoe lamaody ilay izy hoe lamaody malaza izay ny tiavako an'ilay akanjo ambony saika hovidiako tany amin'ny Forever 21. Entre parenthèse fotsiny izay fa
le criss cross zareo tena tsara dia misy tiako mbola tsy azoko le criss cross miaraka amin'ny akanjo ba dia nefa ny mangatsiaka ihany le misy le criss cross dia izay zany nohatra mampime anahy fa ny ankoatr'izay mahafinaritra le criss cross tsy haiko ohatry ny hoe zavatra vaovao nefa tsy vaovao hitanareo zavatra ohatry ny hoe lamody miverina le izy fa mahafinaritra dia izay koa zany lamody tena mbola lamody be mihitsy ankehitriny tendance zany ve filazana azy raha ohatra ka tena tsorina barisota ohatra hoe zazakely zao tena mpanao anazy le akanjo miaraka onesie le akanjo miaraka dia hidinany ety ambany dia ny vehivavy koa zao manao an'ireny fa raha ohatra ka tena hoe hifidy barisota dia mahaiza mifidy an'le barisota ty zao barisota sady le sapy ito ny barisota zany hoe lamody be mihitsy izy ito dia ohatr'izao le sapa dia misy an'le mihidy eto ny sasany efa tonga dia mihidy fotsiny tsy voatery hovaovanao fa tena raha ohatra ka hoe hividy barisota dia izao tena izao le eto ambany eto azonao voana sala amin'izao azonao voaina sala amin'izao satria lamody ihany le izy lamody fa raha ohatra ka hoe any toerana publika ianao na ao an-trano ary ka mila andeha hivoaka andeha WC dia ahoana raha ohatra ka tsy mivoy iny dia mila sorona daholo ny zavatra rehetra izay vao afaka mandeha mampiasa WC dia izay zany tena izao rehefa mividy barisota dia izao hoe misy clip eny ambany tena zava-dehibe iny tena zava-dehibe izao misy clip fa le barisota efa nampisehoko vitsivitsy ihany koa nareo teto amin'ny chaîne ny barisota lamody efa ela mihitsy nandritra ny herintaona ray amanontolony 2016 fa ny barisota zany tsy haiko hoe ohatra ny tiako le izy ohatra ny hoe tsy confortable le izy nefa confortable ihany koa tsy haiko no milaza anazy fa barisota misy koa ny lavatanana misy ny lace nasehoko anareo teo misy ny sexy be barisota zany mety daholo ny ninona misy ary barisota sady barisota izy no off shoulder na barisota izy no cold shoulder zany hoe afaka manambatra lamody be lehibe ianao amin'ny akanjo anankiray no manara-damody dia satria moa zany mbola resaka lamody ihany sady indrindrindrindra koa mbola ririna ny aty ivelany amin'izao dia ny high neck dia malaza be mihitsy efa nampiseho high neck nareo koa na efa nanao high neck akanjo high neck tato amin'ity chaîne ity dia asehoko vitsivitsy nareo mazava ho azy tsy dia tena hoe col roulant loatra le izy satria tsy miroule le izy fa high neck miakatra kely eto fotsiny zany dia izay tena mahafinaritra tiako koa izay style izay be dia be mihitsy ny lamody na tendance zany tena tiako tatoato tamin'ny ty satria be dia be mihitsy zany lamody tsy tiako tamin'ny 2015 lamody mivoaka satria somary hippie somary bohemienne zatra reo tsy style bohemienne mihitsy tena mais bon ny ankoatr'izay dia ny resaka akanjo misy striped zany hoe misy an'le tsipika anankiroa iny any amin'ny sisiny akanjonao tena lamody koa iny amin'izao asehoko anankiroa nareo tena mahafinaritra le lamody zavatra tsy simple kely ohatry izany fa tena be mpanaraka ohatran'le baseball player reny zany dia na t-shirt arany indrindrindrindra dia misy an'le tsipika kely anankiroa iny tena ohatran'ny hoe simple izy nefa classique dia ohatrany mahafinaritra zany izay koa zany mbola anankiray mbola tiako ihany koa dia ny ankoatr'izay lamody voavoaka tena voahaingana mihitsy tamin'ny décembre angamba volana décembre dia ny akanjo misy peta-kofehy na embroiderie zany ohatran'ny embroiderie na rose ny tena matetika misy anazy tena voavoaka voahaingana fa be dia be mihitsy ny compagnie efa mamoaka le izy tsy dia tiako loatra reny lazaina ny marina tsy dia tiako loatra le izy satria ohatran'ny tsy haiko ohatran'ny tsy azoko zany le style fa be dia be ny olona tian'ireny na le akanjo le misy le ohatran'ny hoe misy lavaka zao dia takonana le patched
tsy tiako ihany koa reny fa be dia be ny olona tia an'ilay izy dia izay zany anisan'ny lamaody dia hiditra amin'ny patalohantsika akoatra ny skinny jeans ohatr'izany efa hely reny fa ny patte d'éléphant zany tena efa miverina indray ary izy amin'izao ry zareo tadidiko tsara tamin'izako classe de 6e nanomboka nalaza izy izay dia patte d'éléphant efa malaza indray izy amin'izao averin'ny mpivarotra sy averin'ny olona mpanao lamaody mazava ho azy mpamoaka lamaody dia ny akoatran'izay hoe resaka akanjo fotsiny dia ny material velvet tsy haiko velvet zany amin'ny teny français sa inona velvet tena nalaza be mihitsiny indrindrindrindra fa nandritra ny fety izany hoe ny krismasy sy ny farantaona tena nalaza be mihitsy indrindrindrindra fa hoe menamena na ohatrany hoe grenat reny nalaza be mihitsy ny velvet nisy koa raha ny choker velvet velvet fa ny choker ny akanjo ambony barisota ny boty reny velvet daholo no navoakan'ny olona tena be mpividy be mihitsy fa zao hitanareo fa tsy dia malaza intsony izay na amin'izao tsika miresaka izao ary tsy dia misy mpanao an'ilay izy intsony dia ohatrany hoe izay zany tsy dia tiavako an'ilay resaka tendance hoe indrindra fa zavatra tsy dia azo anaovana intsony rehefa vidy izay vanim-potoana izay azonareo izay zany tsy dia tiavako an'ilay tendance loatra tiako ny lamaody fa ilay tendance tsy tiako satria ohatrany hoe vanim-potoana kely fotsiny azonao anaovana an'ilay izy dia atao aiza zany ilay akanjonao rehefa vidy izay nenahy zany tiako ilay akanjo hoe sady azo anaovana zao no azo anaovana mandritry ny fotoana elaela mandritry ny taona elaela za manana akanjo vitsivitsy ao efa nananako nandritra ny tena fotoana 5 taona tany hoanina ohatr'izany eny fa ohatra sujet nga amin'izay resantsika izay fa mba tiako afantatrareo fotsiny zany ny hevitro amin'ilay izy fa tena be dia be mihitsy ry zareo ny lamaody tiako tamin'ity taona ity tena betsaka mihitsy azotsika lazaina hoe tendance ihany azotsika lazaina hoe tendance ty zao mety tsy azo anaovana intsony ty amin'ny eritaona fa nenahy anaovako ihany mazava ho azy na asiako akanjo ba fotsiny eo amboniny dia tsisy mahafantatra hoe cold shoulder ane izy ty fa na ohatrany hoe tiako zany ty satria tsy haiko hoe ohatrany hoe mora azo anaovana ilay izy no mbola azo anaovana ratr'izay dia ny fantaniana androany angambany maranako an'ity vidéo ity dia tiako fantatra hoe ahoana ny hevitrareo miresaka tendance sy lamaody samihafa ve ny tendance sy lamaody aminareo dia inona lamaody tena tianareo indrindra dia izay angamba ry zareo ny amin'ny androany misaotra betsaka anareo ny haino anahy sy naharitra hatramin'ny farany dia manaraka indray veloma daholo misaotra betsaka anareo rehetra nijeran'izay vidéo izay cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto mba s'inscrire na subscribe s'abonner amin'ny chaîne-ko amin'izay anareo mahazo notification rehefa misy vidéo vaovao no manampy anahy be ihany koa izay cliquez eto amin'ny vidéo manaraka dia amin'ny manaraka indray ry zareo veloma daholo